Ho hatsaraina ny fiaraha-miasan'ny faditseranana sy ny ministera amin'ny fitsarana amin'ny fanaifanganana ny antota-taratasy rehetra mahakasika ny faditseranana. Ho ampidirina eny amin'ny université manomboka izao ny lalam-piofanana, famokarana sy fanodinana hazo. Nodimandry teo amin'ny 70 taona ny Max Jericho, mpiasan'ny RNM fahiny, ny fandaharana tety sy teroa no nahafantarany malagasy azy. Indro ary ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy.